Miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana Dinika eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS fotoana izay andraisana vahiny ataka ny mahazatra eto amin'ity ainao manjery ity hiavaka kely ny fandarantsika androany satria dia mpanao gazety izay sady talena famoahana gazety no ovahintsika atao anatin'ity fandarana ity dia Ramatoa Arifina Rahelsoa miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau any MBS. Dia miarabanao namana Germain ary miarahaba ny mpijery sy ny mpihaino radio MBS manerana Madagasikara sy eran'izao tontolo izao amin'ny fandarana Dinika eto antsika ity androany. Vao mahita ny Arifina ny olona dia tonga dia ao an-tsaina avy hatrany zavatra nitranga sy ny famaofao tao anatin'ny sedra izay nalovany Arifina andro vitsivitsy lasa herinandro vitsivitsy lasa izay ny fanontaniana mipetraka avy hatrany Arifina hoe mba azo ny Arifina tantaraina ve hoe nanahoana ny fiampianan'ny Arifina nanomboka hoe voantso teny anivon'ny cybercriminalité Arifina. Tena somary tena sarotsarotra ihany aloha ilay izy ary tsy zavatra tsy nampozina nefa moa rehefa izay zany zava-misy dia tsy maintsy miatrika ny teny. Vao tonga zany ny zoma 3 avril dia tany tanàna koa zany tany an-trano dia tonga zany nisy ny polisy zany avy any amin'ny cybercriminalité dia niteny hoe ianao misy fiantsonanao aty ozy izy fa afaka mba miaraka aminay ve ianao fa misy inona hoa dia niteneniny hoe misy zavatra nataonareo izy tao amin'ny sitan'ny Valsoa sy ny page Facebook dia izay zany aloha ny atomboany dia teo zany taitra be hoe zangy hoa tsy nanao an'izany dia ty ozy izy misy fa tsaratsara tsika ozy izy mba miaraka fa izy aloha tsy tena hoe niteny taminazy zany tsy hoe nanahirana be ilay zavatra teneny teo mason'ny fiarahamonina fa olona fantatra ihany ny commissaire nakana tany dia lasa moa nanaraka andry zareo dia nandeha tany amin'ny BC Anosy teo amin'ny BC Anosy dia teny an-dalana aloha izay dia niantso ny filohan'ny lavitry ny mpanao gazety izay Rarakotoniria izay zany aloha no natsoina voalohany hoe mpanao gazety izy za mpanao gazety dia tsy maintsy izy zany natsoina dia niaraka taminay teny amin'ny cybercriminalité teny BC Anosy. Tsy izy rery moa fa isaorana be da be zany fa ny biraon'ny lavitra zany presque tonga teny tao didira Tsimbazafy tao nisy maromaro tsy voatongo teny amin'ny fitsarana io teny amin'ny mbola tsy tany amin'ny fitsarana fa mbola teny amin'ny BC Anosy dia tao amin'ny biraon'ny lavitra aloha tena nanatrika ny nanaovana ankety anaty eny. Vita zany izay vita ny ankety dia lasa ozy izy zareo mantsaina hoe noho ny zava-misy madame Arifina dia voatery zahay mitazona anao ato amin'ny BC aloha androany miandry ny fitsarana rapitso fa miakatra parquet ianao rapitso sabotsy teo aho zany dia nanomboka taitaitra fa hafa be fa ahoana koa ary zany dia ny angavy zany tao amin'ny anina hoe izy tsy hitsoaka fa tsarao izy ve alefa mody aloha tamin'io fotoana io dia tsy nisy moa izay fa alao izy aty any dia tsisy zavatra azo natao dia tao amin'ny BC Anosy aloha zany natory ny aliny zoma tonga ny sabotsy maraina dia lasa niakatra parquet ohatr'izay zany aloha ny fandeha dia tonga tao amin'ny tribunal zany dia natao ny ankety indray mitovy ny tao amin'ny cybercriminalité ihany ilay zavatra za zany tsy nanam-po mihitsy aloha hoe andeha ho voatazona ponjy fa dia nieritreretiko hoe fanontaniana tsotra ty satria za zany tena tsy za mihitsy nanao an'le publication. Zany hoe tsy nisy tahotra mihitsy zany Arifina tao anatin'ilay fitsarana sy ny ankety izay nataonao? Tsy nisy tahotra mihitsy satria fantatra hoe za tena tsy nanao an'ilay izy ary efa nazavaiko mihitsy n'izay hoe za tsy tompona andraikitra amin'ny sita fa misy olona hafa manao an'io fa ny anahako ny gazety Valsoa eto Madagasikara ihany no iandraiketako dia za mitaleha famoahana gazety ny Valsoa vaovao eto Madagasikara gazety an-tsoratra izay miseho intelo isan-kerinandro intelo isan-kerinandro ny talata ny sabotsy lakamisy dia izay zany no fantatro fa za tsy tompona andraikitra mihitsy zany amin'ny sita. Eny ao anatin'ilay fitsarana iray nanahoana rehefa ohatra ka hoe MD ianao dia rehefa avy eo tonga dia nalefa teny an-tanimoro nanahoana tao anatin'izay? Tao anatin'izay zany aloha dia tena vaky ny fo satria zavatra tsy eritreretin'ny tena ilay izy dia latsaka ny ranomaso satria za manana zanaka kely hisaraka amin'ny zanaka zany tsy ilay izy koa mbola tsisy hoe amin'izao ny fitsarana na amin'izao fa tonga dia hoe miditra ponjavonjy maika ianao
satria mbola misy ny confinement dia tsy mbola misy ny fitaom-pitsarana dia lasa zany niditra ponja vojomaika. Dia tao anatin'izay rehefa tonga teny am-ponja nanahoana indray nydingana lalovanao tao anatin'izay zavatra ihany fiarahana tao anatin'ireo samboafonja ina ihany koa hoe iarifina ve nahazo toerana manokana rehefa tonga teny an-tanora? Aloha mba mali kely satria tena nampitomany anahy tany aloha tsy le hiditra ponja iny efa hoe anjarako iny zany fa nahita le namana be da be tena hoe ndray fo tamiko ny mpanao gazety rehetra mihitsy tonga teny amin'ny nanomboka tao amin'ny BC Anosy nakany amin'ny fitsarana nanatitra nahy tany amin'ny fitsarana ary ny tena natany amin'ny fonjana tamora ary ny tena navako ny foko dia zareo zany tonga dia navita nanangom-bola tena nao tsy paipaika tany amin'izay tanana nisy anazy zany hoe tia tsy paipaika nahangona vola sy voango ny tanany teo zany nameny anahy hoe tia mba entinao any aloha satria za tamin'io tsy misy na neriara raha ty anaty paosy satria za tsy afaka nitondra poketra tsy afaka nitondra ninina tao amin'ny BC Anosy koa nateran zareo sakafo tsisy vary moa za tena tsy nahinana fa biscuit rano naterina kasibosy isaorako daholo tsy ho adiniko mandrakizay ireo zavatra izay nisy tamin'iny fotoana rehefa tonga tany amin'ny fitsarana zany dia lidina tao niditra tale fonjana tamora rehefa vita izay dia niditra tao amin'ny fonja dia hafahafa ihany ny tena satria zavatra tsy fahita nihatra ahoana re zany fonja zany manao ahoana zany midy ao anaty garage ve midy ao anaty grillage be ve sa hoe ahoana le fomba niditra zany dia tonga dia saotra an'Andriamanitra aloha tao satria nisy le hoe zay gadra vaovao zany dia ampidirina ao anatin'ny trano anankiray mitokana mihiboko zany mandritra ny 5 andro dia za zany tonga dia niditra tao ary enina mianaka zay no tao raha fotsy be anankiray efa 15 taona dia ankizy tanora zany izay tratra ny resaka cybercriminalité koa ny anankiroa tamin'ireo dia ireo dia olona tsotra ny anankiray 5 zany izay ny tao vatanako tao zany 5 dia lasa enina zany izay ny tao amin'ile chambre anankiray eo amin'ny efitrano anankiray io tsy fitoerany gadra fa trano nalaina fotsiny zany hoe fisakafoanany ankizy amin'ny fitantaran'ilay olona tao fisakafoanany zanaka mivoafonja zany satria ao misy olona voafonja mitaiza kely dia rehefa amin'ny atoandro zany dia ao no misakafo ireo dia io zany nalaina nipetrahany ny vehivavy voafonja izay miditra amin'le voatonga ao dia tao aloha zany no tao zany nandritra ny 15 andro zany 15 andro mahery satria ny andro natao test aloha izay natao test izay hoe sao dia misy coronavirus dia tonga tao zany ny dokotera nanao test anay 15 izay ny tao anatin'le efitra tamin'ny fotoana 10 mahery ka dia avy eo zany rehefa niditra tao zany izay dia natao ny fitsapana zany ny test dia ny negatif daholo izay rehetrarehetra tsisy dia niandry kely fotoana foy dia nafindra tany amin'ny chambre izay misy anay tsirairay amin'izay zay rehefa vita avy eo teo amin'izay le hoe chambre tsirairay natokana ho anareo izay nisy ve ny fotoana ny raha ny arifina tamin'ireo voafonja rehetrarehetra sa nijanona tao foa ny arifina zany nandrapa-nazahoanao an'izay fivoahana izay mahavoafonja ny tena moa dia mitovy amin'ny voafonja ihany tsisy hoe fanavana fa rehefa niala tao amin'le confinement zany dia tsy maintsy mifindrana kany amin'ny chambre izay nisy anahy zany dia niaraka tao marobe teo amin'ny 20 mahery teo ngamban'izay ny raha fahalalako azy teo eo ny ray chambre Iarfina mba tiako fantatra hoe nanahoana ny fiampiananareo tao anatin'izay hoe 20 ao anatina chambre anankiray izay tena manahirana aloha satria any amponja zany aloha tsy toerana hoe azonao anaovana izay tianao izay mahavoafonja ny voafonja dia zany 20 izay zany ao anatin'ny bafla filazany zareo anazy izay rehefa fandriana misy anankitelo amin'ny fandriana iray na efatra dia ny lohanao zany nitodika arina iray dia nitongotra ao ohatr'izay zany le izy tsy misy hoe amin'ny lahatra be zany tao amin'ilay nisy anay fa tambatra fa izy kosa ny aloha dia isaorana andro zareo tompony andraikitra mifonja sy mivoafonja fa
misy ny fahadiovana zany fahadiovana zany ary tena sarotiny be zareo amin'io resaka fahadiovana io dia manahoana ry Arifina zany fiapiainan'ny voafonja ho atany moro zay raha ny fomba fahitany Arifina azy za moa zany nandritra ny 20 andro teo eo zany tsy afaka mivoaka firy fa ny tena zany amin'le mpanao gazety dia vao mivoaka kely hoe mikany WC dia mpanao gazety zao zay nataon'le olona dia mitantara dia tsy afaka mijanona ela miresaka moa fa vetivety kely andrasiko aloha efa mivoaka ho aza dia miresaka tsara tsika dia vita zany le 20 andro dia mba afaka mandeha mivezivezy ny tokotany zany satria za tsy nisy coronavirus dia mivoaka dia miresaka fa tena mampalahelo le fiainana zany any amin'ny resaka fonja le nisy anazy zany aloha mba hoe sambra zany kelikely 20 fa misy 200 mahery ao anatin'ny sambra ray iny Antanimoro atao hoe asimile zay le anaran'le izy eny ary nisy resabe Arifina makasika nao tany anatin'izay famonjananao zay ny resaka hoe mpanao gazety sa tsy mpanao gazety Arifina niteraka resabe satria hatrany amin'ny ministera nametraka an'izay zavatra zay hoe tsy mpanao gazety eto indrindra ianao voakasika iny zavatra iny ianao fantatra aloha zany dia hoe taleny famoahana ny gazety ny Valosoa vaovao inona marina ny zavatra azonao ambara makasika an'izay zavatra zay tena gaga sy talatsina aloha ny tantarain'ny ankizy ary ny président lavitra angamba ny afaka nanamafy izany za koa dia tena miteny fa tena tompona andraikitra voalohany tao amin'ny ministera ny serasera ny DGCOM zany fanahy manina tiaraina azafady fa manonona ny anarany zany amin'izao satria tena gaga hoe izy ny tena tsy mpanao gazety nefa nisy fotoana zany gazety Valosoa aloha zany efa 10 taona mahery no nisy dia rehefa niodina zany andritra ny 10 taona ny gazety Valosoa tsy mba nisy olana zany mihitsy tsy nisy na inona na iza mpitondra teo hatramin'ny teteza mitaka hatramin'ny floera John Mampianina ka hatramin'izao tsy nisy fa tamin'ity zany nisy ny olana nisy fotoana efa nampanatsony DGCOM io za ka mahatale amin'ny famoahana ny gazety ny Valosoa vaovao hoe telefônina zany ny sekreterany tsy haiko na sekretera moa na inona fa mialatsina raha tsy zay le izy fa nisy olona zany niantso hoe madame Arifina mba afaka makaty amin'ny ministera venao fa misy article mivoaka tamin'ny gazetinareo zany ohatrany hoe manaratsy ministra ny serasera dia gaga be zay ahoana koa zany dia avy eo niantso indray le olona avy eo afaka 10 minitra angambany tsy ny gazety indray no olana fa kay le izy nataony olana tamin'ny compte fake dia novainy le article nataonareo fa rehefa nijeriny dépôt légal zay dia tsy nisy tao anatin'le gazety Valosoa fa na dia zany ary afaka makaty ihany ianao izy dia lasa aloha zany andeha dia mpanao gazety moa mamirajonary mpanao gazety koa izy nanoratra an'le article tamin'izay fotoana izay ary zay mijery sy mandinika tsara rehefa misy ny article mivoaka fa tsy manaonao fono zany zay hoe ampiady olona na ohatr' zany tonga tany ndresaka tamin'io DGCOM io mihitsy ny zahay telo mianadazy ary tsaronao tsara zany monsieur le DG raha ohatra ka mihainao ny fandarany ty ianao satria ianao nyteny tamina mihitsy ny tamin'izay hoe misaotra anareo fa tonga soamatsara nareo tao anatin'izany resaka izany koa ilay nitenenanao hoe izy ty nge tsara mihitsy ny zavatra tsisy za ozy izy tsy domaine ako ty resaka serasera ty zay mihitsy niteneniny tamiko fa aokatsika hifanampy dia rehefa ohatra zany ka DGCOM io DGCOM dia za niteny taminazy hoe zay DG manana ligne éditoriale anay efa fantatry ny olona rehetrarehetra zany fa zay mpanohatra ny gazetinay mivohy ny fanoherana fa tsy manao fanoherana botolo zay fantatray ny asanay dia raha ohatra koa ny ka ny gazety rehetrarehetra no mitovy daholo ny mividy gazety zao ny olona ka mitovy daholo ny titre hoe manohana ty lala tokana fotsiny ratsiratsy ihany ny fitondrana amin'izay fa zay rehefa manao gazety dia zay nefa ligne éditoriale anay dia zay misy fa zay tsy manao zavatra ohatra nataony teo aloha nahita zay tamin'ny fitondrana teo aloha tena opa sisany tsy mandeha tsy nisy fa zay tsy manao ohatr'izany misaotra anareo dia teo moa tena ampirahalahiana mihitsy ny resahanay telo mianada tamin'izay ary izy nametoko hoe
tsika zay mpanao gazety tranainay no izy tamin'izay aleo mba fa iresaka mba omena chevalier de l'ordre national na ohatran'izay mba mety aminazy fa ikarakaran'izay zay mbola tsy nisy moa izy aloha hatreto mbola tsy nahita satria le mpanao gazety namako mamirajonary tena za efa le bebe any tamin'ny asa fanaovana gazety fa tokony mba ao anatiny dia zay le izy ka asakasakan'izay miteny hoe tsy mpanao gazety na mpanao gazety izao koa nge tsy voatery ho fantatry ny olona nge raha miseho ianao zao Germain ianao miteny amin'ny fandarana Dinika dia hita ianao hoe mpanao gazety foana fa raha gazety an-tsoratra be tabe ny tsy fantatro ka tsy tokony ianao an'izany kosa aloha fa rehefa matoa le olona zany mba nitenenina hoe mpanao gazety iny dia tokony mba ino an'izay fa tsy mety le manipoditra akondro izy ny fitenenany zay eny ary taorin'izay zava-nitranga zay ary finona dia be deaibe ireo fikambanana mpanao gazety nanao karazana fanambarana déclaration ihany koa mahakasika ny hoe fangatahana famoahana anao taorin'izay raha tsy diso tao akaiky ny pasika angamba zay raha tsy diso no namoaka taratasy avy eny am-ponjy ianao nanao karazana fanambarana inona ny tena antony hoe mahakasika an'izay resaka hoe firaisan-kina mpanao gazety ve sa hoe inona tena natonga ny arifina nanao an'izay taratasy zay za zany tany amin'ny mampanoratra moa dia ianao zany efa izay zany mangididy ny tanana te hanoratra be tabe koa ny zavatra hoe tiana mba ho fantatry ny olona kazika an'ilay sady fisaorana ny tena nataoko be tabe zany matoa niditra amin'io amponjy io nisaorako daholo na ny olona nanenjika na ny olona na niaro anahy na ny ora nitady ny hoe ny ialako eny amponja zany nisaorako daholo satria matoa ianao nampidirina teny misy zavatra tian'Andriamanitra seho aminao ary zay indrindra le voalazany taratasinao mantsy satria za isany namaky an'iny dia hoe isaorana ny nanenjika isaorana retsinamana zay indrindra tiako fantatra hoe inona tena antony tonga ny arifinanao an'ilay ka zay le izy nanakaiky anahy foana Andriamanitra tena ary tena mibitsika ao am-poko zany hoe Andriamanitra zany tsy niala tamiko izy dia zay mampatonga anahy hoe ny fahavalinao na ny olona tsy maintsy isaoranao daholo satria tsisy tombontsoanao zany amin'ny fanenjehana ny olona Andriamanitra nge miady fa izy tsika anginy zay zany le izy dia zay nampatonga anahy hoe matoa koa zany tsy nataon'Andriamanitra moa fa matoa nandeha teny dia misy zavatra misy zany tokony hoe nampanaovina anahy amin'le izy na misy zavatra tokony koa vain'ny tenako satria ny fonja koa nge fanarenany tsy voatery zany hoe ratsy daholo zany ny olona ao ny akabeazan'ny olona reo dia teneniko anao fa olona tsy nanao adisona fa vokatry ny zavatra kely nahavoana azy ka zay mampatonga anao hoe nisaorako daholo matoa koa mbola tsy tafavoaka tamin'iny mbola misy ny zavatra tiana aseho amiko satria raha mivoaka ohatra vetivety kely tsy nahita ny zavatra fahorinana njoan'le olona ao am-ponja zany eo indrindra ny tiako hidirana ahoana fomba fijerono fandraisany eny amin'ny tanimora an'ireo voafonja sy hoe fomba fitezana fanabeazana an'ireo voafonja ao anatin'ny fonjana tanimora zay izy aloha tena hain'ny zareo zany aloha le manamboatra ny fiainany ao am-ponja ny mpandrarahan'ny fonja zany tena miara-miaina migatra tena miara-miaina zay kosa aloha tena hitako hoe ao amin'ny vehivavy io fa ny lehilahy aloha tsy fantatro fa mifonja ny vehivavy tena hoe miara-miaina mametraka ny disipline satria le izy zany efa hoe any misy ianao dia tsy maintsy manamboatra ny fiainanao zany ianao fa tsy afaka nitory eo hitomany isan'andro saotra zany fa tsy maintsy mampiseho hoe za efa aty dia tsy maintsy miatrika zany dia ao zany ohatra hoe resaka fahadiovana aloha dia ny voafonja zany tena hoe mandro maraina hariva iny aloha zany tena tsy maintsy iny na iza zany ary voasazy raha vao ohatra ka hoe tsy manao an'izay dia eo amin'ny fampitondrana koa zany dia misy ny toro misy ny manadio WC manadio trano ohatr'izany mandeha par groupe zany dia efa ohatr'izay le izy ary mahasazy entsana aloha zay tsy manaraka an'izay disipline zay ohatra hoe inona indray le sazy akoatran'izay le sazy aloha dia zao misy mandohalika bombo voanjo zay ozy izy dia mandohalika eo zany mandritry ny adiny indray na ohatr'izany misy rehefa tena goavagoavana le tantaraina aloha za fa mbola tsy nahita an'izay fa le nandohalika nefa hitako raha vao ohatra ka hoe sanatria mieritreritra ny hoe hanao zavatra hafahafa zany hoe gravy
mety na ny volonao iny tonga dia tapaka solaina ohatr'izany. Dia misy koa manary mipohan'ny olona raha ohatra hoe ao anatin'ilay chambre izany ianao ka misy zavatra ataonao azon'ny chef de chambre ny mandeha manafay anao izany, tsy voatery hoe ny polisy foana manafao fa migadra samy gadra izany manana discipline. Eny ary taorian'izay indray ary hoe ivoaka arifina. Inona zavatra tonga tao an-tsain'ny arifina voalohany, nanahoana ny hafaliam-pon'ny arifina, nanahoana ihany koa ny fifandraisana tamin'ireo samy voafonja tao anatin'izay fotoana janonanao teo izay? Tamin'ilay iny izany aloha tena surprise tamiko mbola tsy nieritreretiko. Fa za zany ny fo tamin'ny maraina dia nisy zany vehivavy kely izay niara-nigadra taminay, tsy tononika ny anarany. Niaraka taminay tao dia ozy izy, mivoaka ianao? Mivoaka ahoana ho mivoaka ozy ianao androany? Ay ve ho fa ahoana koa izy izany? Nisy kabaro izy tamin'ny alina nilaza hoe avoaka ny mpanao gazety, dia ianao zany ny mpanao gazety dia mivoaka ianao. Dia za aloha mbola tsy tena nino an'ilay izy fa hita eo izy izany fa isaoran'Andriamanitra raha ohatra ka hoe misy izany mibitsika tamin'izay olona teny izany. Dia avy eo moa nieritreritra ihany ahako dia aleo niomakomana zany fa fonja koa tsy voatery hoe fonja dia tena hoe tena any anaty maizina tsisy ninina fa mba izay zavatra ilaina aloha hita ao daholo. Misy mifanamboarambarana vatana, ianao zany raha hoe manao volo dia misy manamboatra ny volonao na fikovio na brosina. Zany, fa misy ohatran'izay misy zany. Misy ohatran'izay zany. Ny ao tena misy hoe ohatran'ny hoe tena ohatran'ny trano mihitsy ny ainany. Dia manamboamboatra vatana ohatr'izany dia lasa zany aloha mba namboariko ny voloko dia vita. Dia niandriandry dia lasa dia mivavaka. Misy ilay sapela zany tena hoe mpariva ny andro zany afaka mivavaka ao ianao. Ary io tsy tapaka mpivavaka dia misy fitoriana teny, misy rehetrarehetra tonga ny alahady dia ohatran'ireny ihany am-piangonan'ireny ianao. Dia mivavaka zany dia Andriamanitra raha ohatra ka efa niaraka tamiko foana ianao hatramin'izay dia ianao anie hanatanteraka an'izay zavatra misy androany fa tsy avy amiko mihitsiny. Dia izay zany nataoko, Andriamanitra zany foana mahalala ny lalana hitondrany ahy izay zany raha tena hoe azavaina. Dia avy eo tokoa avy ao amin'ny sapela dia nisy ny lehibe amin'ny fonja zany miaraka maromaro zareo ny teny hoe miomany ianao fa andehantsika, andeha hoaiza tompoko dia ho any amin'ny tribonaly. Dia lasa zany nandeha tany amin'ny tribonaly dia tao zany dia hoe mivoaka ianao zany. Rehefa mivoaka zany dia tena faly aloha satria eo ny fianakaviana sy ny mpiara-miasa sy ny havana matsakaiza zany. Dia teo zany aloha dia tena hoe tsy tatsony izay tenenina faly tena faly izay, faly tena faly. Ny hafatra hoariny ho an'ny mpijery antsika raha sy ny mpihaino fandarantsika satria tapitra ny fotoanantsika. Ny hafatra zany ataoko ho an'ny mpijery zany dia izao hoe ty zany tena raha ohatra ka hoe tsy teneniko ty zavatra ty dia ohatra ny lasa mety be kibo eto satria tena hoe tena mpanao gazety tena ataovy tonga ny hafatra ka ialako tsiny aloha raha ohatra ka hoe sanatria hoe misy manahirana kely dia ialako tsiny satria tena hafatra lisy dia tsy maintsy ho teneniko aminareo. Ao amin'ny fonja zany aloha dia tena tsy ampy ny fitaovana, tena eo indrindra eo amin'ny lafiny fahasalamana. Tokony mba izy zany ny ambulance zany ao. Na dia tsotsotra ary mba hitondrana marary satria tena vaovao mampalahelo za tao mihitsiny. Nisy vehivavy narary, asthmatique izy io, sepitra zany. Dia avy eo mihetsika ny aretina. Dia avy eo rehefa avy eo nefany dokotera mbola tsy vonona tamin'izany fa tsy maintsy entina miditra hôpitaly. Dia nisy tonga tao amin'ny chambre nisy anay hoe manao tsipaipaika tsika ozy izy dia tsipaipaika anaovana ina vao maraina misy marary ozy izy dia hitondrana an'ilay angalana fiara hitondrana an'ilay marary io. Fa ahoana koa ary zany dia nanao tsipaipaika izay dia natambana zany ilay vola dia mety iny zany nanofana tombo tsy tonga tany amin'ny hôpitaly akory dia maty ilay gadra. Zany hoe narivo fonja zany nanao tsipaipaika amin'ny voafonja izy aloha mety hoe fa izay ngambany efa fomba aloha fa tsy fantatro fa za manko vao sambany no tratran'izay dia manao tsipaipaika. Dia eo zany mba hoe hafatra hoe mba asiana mba jerena zany lafiny fahasalamana. Ao aloha raha maharary kely misy ihany ny fanafody fa raha tena grave zany ilay aretinao dia
de tena sahirana zany reo gadra reo. De iny koa fa napana tena koa zany ny fitondram-panjakana hoe raha amena LP zany le olona satria raha fonja manara-penitra ny tediaviny zareo tsy izany mihitsy ny tediavina fa le hoe LP zany izay efa napana-tenena mba tokony ho atao satria zao mijaly be ry zareo tena mijaly satria any am-ponja zao sady tsy afaka mamangy ny mpamangy ny fianakaviana no tsy afaka hoe mihaona zany amin'ny fianakaviana dia tena sarotra be ilay fifandraisana. Nefa na amin'ny fiara ivezivezena mandeha ny tany mora raha manahirana. Dia tena eo zany tena hoe manahirana e. Fa mba jerena zany lafy ny fahasalamana dia ilay LP faobe izay efa nangatahany zareo satria misy 2 taona 3 taona mbola tsy vita fitsarana fa dia ao mihitsy ao tany mora ao. Nefa vehivavy mitaiza kely manana tena mampalahelo za tena namontsy mihitsy ny foko nahita an'ilay zazakely 2 taona 2 taona amam-bolana kely voateraka ary dia efa miaraka amin'ireny ao amin'ny fonja io. Manaona nefa ny sakafo amin'izay? Sakafo aloha zany dia misy an'ilay sentinelle kosany aloha manome sakafo an'ireo zaza ireo hoe ho an'ilay zaza fa ny gadra aloha dia indray mpandeha isan'andro ihany misy vary na mangazo. Zay zany. Fa za efa nihinana kakazo fa zay ilay teneniko iny aloha tsy adino mihitsy iny. Vao tonga dia nihinana kakazo. Dia afatra ngamba ny germain hoe raha ohatra re olona ho antsika olom-pirenena mihitsy tena sarotro zany miditra ny ponja zany. Fa raha mbola azo hifanamboarana rery olona dia oka tena mba miangavy. Misy anie brosina iray nigadrahan'olona mpianaka anankiroa dia zany hoe tsy mba azo hifanamboarana fa tena mijaly ao am-ponja. Fa ho antsika olom-pirenena zany mba zay mba afatra hoe mba aleo mba mieritreritra ihany tsika rehefa mitory ny olona satria tsika ihany nge ny tompon'ny fitoriana e. Rehefa ny fitsarana ilay tamin'ny fitsarana dia alefany any am-pigadrana. Fa le olona tsika hoe mitory tena mba hoaka mihitsy fa tena mampalahelo zany. Raha zavatra efa tena gravy zay ngamba ny hoe mba fa raha hoe zavatra kely mpiasa trano be tapeny mikary hoe mangalatra kely vola kely zao hoe mangalatra an'izao fa ianao koa tokony mba mitandrina ianao amin'ny fiainana zany. Dia ny afatra farany zany tsy kely fa tena ngeza dia misaotra ny olom-pirenena rehetra tsy hanavahana. Za zany aloha tsy mba haiko ilay miteny hoe ihany fa na mpitondra io na mpanohatra io ny mpanao gazety rehetrarehetra ny olom-pirenena ny mpanao Facebook ny fiarahamonim-pirenena ny iraisam-pirenena izay tena hoe nanao ny haintso-zavatra zany nanampy tamin'izaho teny am-ponja reny. Tsy voafalinay menakavy kely tompoko fa ao Andriamanitra manan-karem-pahasoavana nge hanonitra izay laninareo rehetrarehetra sy hanonitra ny fotoana izay laninareo tamiko ny ediana andro aman'alina. Dia misaotra indrindra dia misaotra ny MPS dia ho ela velona nge ny MPS. Eny ary mankasitraka anao Arifina nanaiky ny fanasana teto amin'ity fandarana Dinika ity jorova-volombelona ihany koa makasika ny zava-misy marina anivon'ny fonjana tany mora teny tsara-patsahivana ihany fa ramatoa Arifina Railso dia sady dimpanao gazety no hataleny famoahana ny gazety ny Valosoa vaovao izay nanaiky somatsara moa zany tao anatin'izay hoe ndao ianao mba asaina aloha mba hiresadresaka makasika ny zavatra niainanao tany anatin'ny fonja izay. Mankasitraka ny teknisiana, mankasitraka anao mpijery sy mpiaino ny fandarana mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.